mbola mivaivay moa zany tao anatin'in'le akaterena be iny tsika dia tsy hita hatao ahoana ny amalina ny ray nireo zay atao hoe fanontaniana na mety sosokevitra zay natao fa dia hoe aloha amin'ny fotoana mahamety azy ka tonga zany ny fotoana zay mieritreretina fa mba tokony hitondrana zay fandrava-tsaina zay amin'ny ireo zay mametraka fanontaniana. Ataoko hoe zaraiko telo amin'ny ankapobeny ny resaka atao voalohany moa zany araka le voalaza teo hoe ao anatina fiboatsika kanefa na izany naty zany dia tsy mitsahatra ary tsy miato ny ataoko hoe ady ny kolokolo satria izay moa le fanontaniana petraka hoe miato ary ve ny ady ny kolokolo dia tsy any amin'izay lafiny anankiray zay ngamba aloha tsika fa dia hoe mitoy ny ady ny kolokolo fa nisy kosa ny fomba fiasa zay noraisina ary napetraka mba isahanana ny andraikitra tahaka ny any amin'ny sehatra maro samihafa zay misy eto amin'ny tany sy firenena zay ny voalohany dia miampity sika nyle teboka faharoa zay zavatra goavana be satria tao anatin'ny fiboany tokoa no nampanjariana sy nampiroboroboana ny fomba fiasa zay noeritreretina napetraka hitondrana ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny tany sy firenena zay moa le araky ny volasa teny français quelque chose de malheur et bon zany hoe tao anatina fiboatsika zay no nanamafiorina ny fomba fiasa vaovao zay lazaina aminareo rehefa aveo le hoe mode opératoire faire zay zany teboka faharoa raha sitrakareo mba tiako ho velabelarina kely zay ary ny teboka fahatelo moa dia fantatrareo tsara fa misy ny fanapahan-kevitra niraisy ny fitondram-panjakana zay mieritreretina fa fiverenana andoharana araky ny filaza ary ny mba le tena hidenany kokoa moa dia misy matsiaro tena manana andraikitra ao anatin'ilay izy satria nahoana voatonona ao anatiny ao le hoe olona tsy tia kolikoly ary misy anjara biriky sy tantsoroka azon'ny braomale tena hidenany kolikoly atao raha sitraka ny anaovana an'izany fa mieritreretina fa mba hisoroana an'izay mety ho sanatria loza mety hitranga ny orinany satria fantatrareo tsara fa ny fitsinjarana fahefana dia fitsinjarana ihany koa fahafahana hampiasa n'ilay fahefana ary mety ho teraka ny kolikoly ka raha tsy soroana dia teneny ambotony dia mety sanatria hita lozitsika ny braomale tena dina amin'ny kolikoly marina aloha fa tsy maintsy natao ny fiboana satria toromarika napetraka ny fitondram-panjakana iny ary ny braomale tena dina amin'ny kolikoly makatoky tanteraka amin'izany hoe famerana ny olona mba hiboka ny an-tranona zany dia nisy ny baiko napetraka avy ety amin'ny vonana zany aty amin'ny tale generaly napetraka sy naparika any amin'ireo ratsamandraika rehetra indrindra moa le voakasika le site telo le voakasika dia Tananarivo zany fianaratsoa no faraparany teo zany dia ny tomasany kanefa efa mielipatra moa zany zao le virus ka dia nisy ihany koa fepetra tsy maintsy niraisina dia napetraka le télétravail napetraka le service minimum dia nasina rotation nefa naizanona zany tao anatiny tao ny zavatra natao dia toizana foana le adidy amanandraikitra telo fa kosa tsy natao tao anatin'le régime le fiasa andavanandro satria mipetraka ny toromarika ny fitondram-panjakana ny hoe tokony hiboka fa tsy isy ny famezivezena na fangarongarona loatra dia azonareo an-tsaina zany fa tsy nandray olona mihitsy zany braomale tena dina ny kolikoly fa kosa nampiasa n'ireo fitaovana raitra zay ananana olombolo ny fampiasana azy misy an'le hoe hitoroka izy io dia plateforme digitalisé fandraisana fitarainana filamatra izy io raha ty Afrika satria maromaro moa sehatra nale tany ivelany tany nampisehoana ary nahaliana ny be sy ny maro rehefa nasehoan'ireo hoe manana an'izany tsika dia io zany tao anatin'le fiboana ozy aty hoe quelque chose de malheur et bon nampiasa an'io daholo ary ny olona nampiasa an'io zay tamin'ny fotoana tsy niboka na dia nisy aza zany marina fa mety ho tsara ny hoe mitondra ny fitarainana manoloana ny olony brao mahale tena dinany kolikoly fa zao nalefa tanatin'io na Facebook izy na indrindraindrindra io hitoroka io ny fitarainana zay mivaingana zay hitandrzareo tany anatin'ny sehatra maro samihafa zay atao anatin'ny fiboana zany le ilazana fa miasa ny braomale tena dina kolikoly fa kosa tsy maintsy manaraka ny toromarika kosa ny amin'le fiboana dia rehefa tonga moa ny fotoana mahamety azy dia tsy maintsy hokirakirainy rainy fitarainana voaray ireny ary misy mivaingana misy ngezangeza dia hoit eo zany ary tao anatina fiboana ihany koa mety misy mako ny sasany hoe nanahoana ny fitarainanay nanahoana ny suite-ny enquêtenay tsy nitsahatra ny asa zay na dia tany anatin'ny télétravail satria mibaiko dia mipetraka fantatrareo tsara moa fa azo atao ny manome baiko anatin'ny internet mampiasa ny fitaovan-tserasera tahaka ny telefona azo atao zany dia misy ihany koa ireo mpiara-misehatra aminay zay mampiasa an'izany koa satria
miasa kory zareo fa tsy hoe ny braomale tena dinany kolokolo no manao télétravail any trano ihany sy any amin'ny toerana misy azy ihany dia izy ihany fa ireo ihany koa zany dia nandray an'izay fomba fiasa zay dia misy no efa nanao ny asa dia ny tena atao hoe tena ny asa tao anatiny dia izahay ao anatiny nanao an'ilay télétravail nanamasaka ny fomba fiasa izahay dia io hiditra amin'ilay teboka faharoa ary hoe nanamasaka ny fomba fiasa izay hoentina hiatrehana ny rapitso sy ny rafakapitso eo amin'ny sehatra ny ady amin'ny kolikoly dia le mode opératoire faire izy io zany raha atao amin'ny akapobeny dia hoe fampandraisana anjara dia manaona sy manahoana ary fitrangan'izany mode opératoire faire zany izay nofehezina amin'ilay hoe MOF MO2F dia hoe ampandraisana anjara ny daolobe amin'ireo sehatra telo izay iandraiketa amin'ny braomale tena dinan'ny kolikoly dia ny voalohany ny fanabeazana dia fantatrareo tsara fa mangetaeta ny fiarahamonim-pirenena hiara andray anjara dia omena azy ny fahaiza manao rehetra amin'ny fanentanana ny daolobe izay noratovy ny braomale tena dinan'ny kolikoly nadritra ny 20 taona fa nitazominy samy rery tany aminy mety azo eritreretina fa tsy mampahomby ny fitazonana an'izany raha mbola hibanjina ny 10 taona ny 10 taona ny 10 taona ho avy hiatrehana ny ady amin'ny kolikoly dia no eritreretina zany fa no masahana tao anatin'io fepitaona izay nihibohany io tato anatin'ny tato izay fomba fiasa izay dia resy lahatra ny mpiara-miasa tao anatiny dia resy lahatra ihany koa izay niserasera taminay izay mpiatsehatra rehetrarehetra any amin'ny fiarahamonim-pirenena fa ho atao le izy rehefa tonga ny fotoana ivoahana ao anatin'ny fibohana no fisoroana koa dia mitovy satria fantatrareo tsara fa ametraka n'le politika mpanjakantsika izay hoentina misoroka ny ady amin'ny kolikoly dia rehefa ametrahana n'le hoe dispositif anticorruption iny zany dia apetraka ny an'ny ministera isasokajiny sy any amin'ny sampandraharaha rehetra na miakina io na tsy miakina ny rafitra mpiady amin'ny kolikoly io koa ihany koa zany dia tena zavatra lehibe io ahoana ny fomba hanaovana azy ahoana ny fomba hitondrana ny raharaha rehefa eny akianja ny mpisehatra isatsokajiny dia nomena ihany koa andreo atao hoe mpiara-miombinapoka ny fombafomba rehetra hoentina miatrika an'izany dia ny farany moa dia ny any amin'ny resaka fanadiadiana tsotra miresaka eto tsy ny braomale tena dinan'ny kolikoly ihany mafaka manao fanadiadiana kolikoly ny OPJ satsokajiny gendarmerie ny polisy ny eaux et forêt ny any amin'ny trésor afaka manao tanteraka dia zay moa zany efa nisy ny dingana efa natao niaraka tamin'ny ohatra ny tany amin'ny zandary nisy fotoana nivory ny tompona andraikitra lehibe dia nampisehoana zay fomba fijery zay dia nakatoavindrareo le izy dia hojerena ny fomba natanterana azy mbola maro le OPJ isatsokajiny zay iarahana miasa ka ny tanjona dia hoe iarahana manao ny fanadiadiana zay goavana indrindraindrindra ny amin'ny resaka fanodikodiana mbola mpanjakany zay fantatreo tsara fa tena zava-doza ary tsy ekena na ny malagasy tsotro zao ary antanina hoe misy nanodikodim-bola dia miteny hoe tsy mety aminay zany fa volanay no hodikodina dia ny amin'ny lafiny ohatran'izay zany dia hoe jerena ny fiarahana miasa fa tsy ny braomale tena dinan'ny kolikoly irery ihany tsony zany zao no hisehatra ao anatin'izay fa dia tena hoasaina tanteraka ireo tompona andraikitra zay mahefa amin'izany fanadiadiana zany hiara iasa hozarainay aminy ny traikefa zay nanananay nandritra ny 20 taona dia zay ataoko hoe fomba fiasa zay zany nozaraina amin'ny rehetrarehetra ary tato anatin'ny fibohana raha tsy nisy le fibohana mety somary na refirefy le izy zay le hoe quelque chose de valeur et bon zay moa ny filazan'ny française positive raha ohatra ka positive zavatra négatif no positive marina fa fibohana zany tsisy mirary an'izany nefa tao anatin'io no nanamafisana n'izay traikefa tato anatin'izay akoatran'ny hoe ny mpiara-miasa zay mikirakira ny vola mpanjakana atao anatiny ato sy ny amin'ny resaka lafiny mahaolona dia nisy ihany koa ny visioconférence hitanareo amin'izany fa nisy visioconférence ny fanaovanay tato anatin'ny tato anamafisana ny traikefanay sy faiza manaonay satria fantatra tsara fa misy ny fanitsinana drafitra zay ao anatin'ny tanteraka mihitsy tsika zao vao misokatra moa zany ty ataoko hoe fikatonana ao anatin'ny fibohany ty dia tsy maintsy hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izay fametrahana ny olona zay hiara iasa ao anatin'ny fanitsinana drafitra zay zany ny braomale tena dinan'ny kolikoly dia zay tompoko no misarika any amin'ilay teboka fahatelo tsy ataoko lava ny resaka fantatrareo tsara fa nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika an'ilay hoe loharano mahatsiaro tena manana didiny braomale tena dinan'ny kolikoly tompoko satria
araky ny voalazany hoe miverina any amin'ny loharantsika mianakavy, miverina any amin'ny maha-malagasy, ary raha ny fiverenana any amin'ny malagasy dia ny fankatoavana ny atao hoe fihavanana. Ary azo eritreretina tanteraka ao anatin'izany ny hoe famerenana ny fahitsina zay nanana ny malagasy, ny fahendrena zay nanana ny malagasy hatramin'izay dia voatonontonona tao anatin'ny tao, tsy amin'ny ratsy fa amin'ny tsara kosa nefa. Ny Braomaletena dinany kolokolony amin'ny hoe olona tokony tsy tia kolokolo ny mipetraka ao anatiny, mahatsiaro tena manana adidy izay tompoko ka anaovana tolo-tanana ny amin'ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny ny amin'izay mety fandraisana anjara sy tantsoloka zay azony atao ny azony bianco atao. Iteny zavatra tsotsotra kely fotsiny aho eto amin'ny tany sy firenena, ary zany zavatra tsy afeniny fa zavatra misy. Ny fametrahana ny tompona ndraikitra isa-tsokajiny, maro izy ireo any amin'ny sehatra misy azy dia anaovan'ny bianco enquête de moralité, ary ny hatreto aloha ny zavatra misy dia ny enquête de moralité ny bianco no toaviny rehetra. Io zany raha ohatra ka ilaina ny fametrahana ny action pilote ohatra ambonimbony kely amin'izay fametrahana an'ireo olona ireo, satria mety azo eritreretana fa filamatra avy eo tsika manao extrapolation zany satria tsy ho araka daholo ny ametrahana azy, fa kosa ilay atao hoe asa filamatra action pilote izay tianao apetraka eny am-boalohany dia azon'ny bianco ataony manao tantsoloka sy manao fanentanana ny mahakasika an'izay. Dia azony Braomaletena araka voalazako teo zany atao ny mandray anjara amin'izay lafiny anankiray zay. Ka dia zay ngamba no ataoko hoe kelikely tianao zay fa tena iverina andoharano malagasy zavatra tsara zany. Ary araky ny voalaza teo hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy, ao anatin'ny mafaitra ny misy ny zavatra tsara. Tao anatin'ny mafaitra tsika nahita an'izany ka dia mendrika hotoanana izany fomba fijery zany aminay ary tsy de voatery loatra hisy frehana politika ao anatiny, satria raha ny Braomaletena dinany kolokolo ohatra ny anetana ny olona mba iverina andoharano, iverenana amin'ny malagasy ngamba tsy ho zavatra ratsy zany, ary tsy misy fomba fijery politika mihitsy ao anatiny. Ary zany moa zany toerana tanteraka ny mety hoe fampiasana anjara amin'izany